mba efa nodinihinao ve hoe maro ireo namanao izay tsy mahalala an Jesosy dia tsy hanokatra baiboly mihitsy mandra-pahafatiny izy ireo. Ny sasany dia tsy hiditra ao am-piangonana na hihainy toriteny aza amin'ny radio, zany hoe mety tsy ho hitan'izy ireo na ren'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ny fiainanao kosa ino no hitan'izy ireo? Izany hoe mety amin'ny alalan'ny fiainanao ihany no ahitany reny olona reny ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ity herinandro ity, ny fidihampiasantsika Andriamanitra mba hampiseho amin'ny hafa ny toetrany sy ny fahasoavany. Ka raha toa ka tsy olona miavaka isika dia ahoana ny ahitany tsy mino fa manova fiainana tokoa ny Andriamanitsika. Hoy izy Petera zay hoe toy izany koa ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo, ko raha misy aza tsy manaiky ny teny dia ho voataona ny fitondran-tenan'ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza. Rehefa hitany ny fitondran-tenanareo izay madio sy feno fanajana. Miresaka amin'ny vehivavy manokana i Petera eto fa misy prinsipa ao ho antsika tsirairay avy. Ny prinsipa da izao raha mitondra-tena araka ny kristiana marina ianao dia ho hitany manodidina anao ny fitondran-tenanao, ary rehefa hitany fa olona miavaka ianao dia mety ho voataona ny fitondran-tenanao izy na dia tsy mitory-teny aminy aza ianao. Tsy hoe ratsy akory ny mizara ny filazantsara amin'ny hafa, tsy izay no tiany Petera ho lazaina, fa aoka sika handeha tahaka ny zanaky ny mazava. Ka rehefa misy fahafahana hiresaka amin'ny manodidina antsika momba ny Jesosy dia mety ho liana kokoa hihaino antsika izy ireo, satria hitan'izy ireo fa misy zavatra mampiavaka antsika. Manandanja bebe kokoa ny filazantsara izay toriantsika raha toaka iainantsika ilay izy. Raha tsy ampiharinao eo amin'ny fiainanao ny filazantsara izay torianao dia ho sarotra kokoa amin'ny olona ny handray an'ilay Jesosy izay ambaranao. Rehefa hitan'izy ireo fa manampiadanana ianao, ninona olana trehinao, rehefa hitan'izy ireo fa tsy mandainga, miady na mifamaly amin'ny hafa tahaka ny sasany ianao, rehefa hitan'izy ireo fa tena mieritreritra ny hafa ianao, rehefa hitan'izy ireo fa feno fitiavana sy fifaliana ianao, dia mety hisy hiteny aminao hoe inona marina no mampiavaka anao fa tena tsy mitovy amin'ny sasany ianao. Ry namako, iza no mahalala raha ny fitondran-tenanao no hitaona azy hino an Jesosy? Aoka hazava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Rehefa hitan'ny olona fa miasa ao anatinao tokoa Andriamanitra dia misy voa afafy ao am-pony izay azo ampiasain'ny fanahy masina hanova ny fiainany. Hoy ny baiboly hoe aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsarany Kristy. Mitondra tena tsara isika, tsy hoe mba hahazo famonjena fa vokatry ny famonjenantsika io fitondra-tena tsara io, ary tsy zavatra vitanao amin'ny herinao manokana izany rehetra izany fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ihany. Ka angataho izy hanampy anao handeha araka izay nandehanan'ny Kristy. Tadidio fa angamba tsy hamaky baiboly ireo namanao tsy kristiana amin'ity herinandro ity, fa ny fiainanao kosa ino no ho hitan'izy ireo?